Salama daholo androany isika dia ndaondraira hiresaka ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity. Ny antenimiran'ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy nilaza fa aoka ny tena tompo-tany no hiady-am-pinaritra eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo. ARFM tsy hampihemitra anay ny raha matahora sy ny fisamborana isan-karazany. Mpitondra fanjakana miantso ny olona hivavaka ary ainganeka mba tena hiasa ampahamarinana tokoa. Any Vangaindrano milaza izy ireo fa tsy hankalaza ny fetim-pirenena noho ny antony maro mahakasika ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ho izy ireo hatrany. Ireo no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tomatagagasy. Toy izao ny fanaovana azy tsy hampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavana ndawary. Elaela moa isika zay no tsy naheno ny fanohan-kevitry ny ireo antenimiran'ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy ka tamin'ity herinandro ity dia niezaka nivoaka ny fahanginana izy ireo rehefa nisafidy ny hangina tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay. Nandritra ny valan-dresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety moa dia nilaza izy ireo fa aoka ny tena tompon'ny tany no hiady-am-pinaritra eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo hatrany. Mety midika ve izay fanambaran'izy ireo izay fa tsy miadana ny tompon'ny tany, izany hoe ny tena malagasy izany, fa lasa anjakazakany vahiny ny Madagasikara sanatria. Ka eo indrindra ny mpametra-panontaniana ny be sy ny maro raha nahita sy naheno an'izay fanambarany ireo antenimiran'ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy ireo tamin'izany valan-dresaka izay nataon'izy ireo izany amin'ilay hoe iza marina moa ny tena tompon'ny tany, satria mantsy raha fakafakaina sy dinihana lalina izay fanambaran'izy ireo izay dia misy ny olona izay tsy tompon'ny tany ao no manjakazaka noho ny tompon'ny tany raha izay fanambarany izy ireo izay hatrany. Ka ho sanatria ve ny tompon'ny tany indray zany no lasa toa olona mindrana amin'ny taniny izay. Nandritra izay valan-dresaka nataon'izy ireo izay moa dia nahitsy ny tenin'izy ireo ary tena nilaza ampahitsiana tsy hampahambana amin'izay hitahitan'izy ireo amin'ilay hoe aoka ny tompon'ny tany no hanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena izay ka dia andrasantsika eo no mety ho toy ny izay fanambaran'izy ireo izay. Etsy andanina izay moa nilaza izy ireo avy ao amin'ny ARFM fa tsy hampihemitra an'izy ireo ny raha matahora sy ny fisamborana isan-karazany. Tsapan'izy ireo mantsy tato ato izay fa maro ireo olona izay tratran'ny raha matahora ary tsy vitsy ihany koa ireo olona izay voasambotra ho an'ireo izay voalaza fa nandika lalàna ary mifanohitra amin'ny tokony ho izy araky ny nambaran'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana hatrany, satria ny lalàna moa natao harahana antsakany sy andavany ka izay minia mandikana zany dia avy hatrany voasambotra. Ka mety ho zay no nahatonga an'ireto ARFM ireto nanao an'izay fanambarana izay amin'ilay hoe tsy hampihemitra an'izy ireo ny raha matahora sy ny fisamborana isan-karazany. Mety midika ve izany fa efa maro ny mpikambana ao anatin'izay ARFM zay no voasambotra sy tratran'izay raha matahora izay sa ahoana ho izy nareo. Mety azo lazaina ihany koa fa noho ny hatezerana sy ny teritery mahazo an'irety fikambanana ao anatin'ny ARFM ty no mahatonga azy ireo no nanao an'izay fanambarana izay. Mety mahatsapa izy ireo fa tsy afaka maneho ny heviny amin'ny tena mahizy azy tsony amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no mampitrotra azy ireo manao an'ny fanambarana tahaka nytony. Ka izay rehetra izay no tao anatiny izay fanambarana nataon'ireo antenimiran'ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy tamin'ity herinandro ity. Niantso ny rehetra mba hivavaka ny mpitondra fanjakana nandritra ny fanokafana ny lanonana podium tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny andro ny 13 Jona lasa teo iny. Nilaza moa izy ireo tamin'izany fa aoka mba hivavaka avy isika rehetra satria izay no hitan'izy ireo fa vahaolana sy lalana mazava izay tokony ho arahany tsirairay mba hialana amin'izao adilahy sy lolompo izay tsy mety vita ary ihany koa ny lonolony etsero ity. Eny ny fivavahana moa dia isan'ny kolotsaina anankiray izay noentiny ireo misionera sy ireo mpanjanaka teto amin'ny tany sy ny firenena izay ho marika ny fandriam-pahalemana moa no tena antony nampidirana an'izay fivavahana izay raha ny ara-tantara no fakafakaina lalina satria maro
ireo izay lalàna no mifandraika amin'izay lalàna ao anatin'ny baiboly izay indrindra fa ireo izay voarakitra ao anatin'ny didy folo dia saingy mifandraika amin'ny lalàna izay mifehy tany sy ny firenena avokoa amin'izao ankehitriny izao. Ka noho izany dia raha miditra mivavaka avokoa ny olona rehetra dia moramora ny fihezana ny firenena anankiray satria mandry fahalemana tanteraka ny tany amin'izay ary foana daholo ireo rehetra izay mety ho ratsy fanahy sy ireo izay manao jiolahy sy ny maro hafa noho izay fivavahana izay satria lasa matahotra an'Andriamanitra avokoa ny olona tsirairay. Any Vangaindrano indray dia manoloana an'izao fiandrasana any fetim-pirenena afaka iray andro zao dia nilaza moa izy ireo fa tsy handray anjara amin'ny fankalazana ny fety niverena ny fahaleovantena ireo mponina any anaty commune miisa 130 mandrafitra ny distriktan'ny Vangaindrano zay. Ny antony dia maro loatra ireo antsonjay izay mihatitra amin'izy ireo raha ny fanazavana ary mahatsapa fa tsy malagasy intsony izy ireo ohatra amin'izany ny fanenjehana any mahavita tara Sylvestre, ny raharaha Masgolamali sy ny raharaha Christine Razanamaso. Nanamafy ny filohan'ny BAM Rasambozafy Cyril izay ivondrona ny foko Betsileo, Antesaka, Antemoro, Antandroy, Antefasy ary Makoa fa samba ny teto amin'ny tany sy ny firenena no nahitana tranga tahaka izany ary ho sarotra ny toedra raha eto amin'ny firenena raha tsy misy fandraisana andraikitra izao zava-misy izao. Androany moa no iroso amin'ny famonoana omby fanaovana fomba ireo Antesaka ao Vangaindrano ka iombon-kevitra sy fanome toky fa tsy handray anjara amin'ny 24 Jona raha ny fanazavana hatrany. Tsapa arak'izany fa tena malahelo mafy ireto mpikambana ao anaty BAM ireto amin'izao fotoana izao no ireo olomangana izy ireo moa izay hita fa nihara ny fisamborana avokoa tato ato izay kanefa ireo olomangana izy ireo no tena isan'ny ray aman-dreny sy andriankinan'izy ireo hatramin'izay ka mety ho zay no mahatonga azy ireo no isafidy amin'izay hoe tsy ankalaza ny fetiny 24 Jona izay fa satria maharary loatra azy ireo ny nanjo anireo ray aman-drenin'izy ireo izay olona sangany sy ny fitaratry izy ireo ao anatin'ny BAM izay mo ireo voalaza anarana teo aloha ireo. Somary nanaitra ny maro ihany no raha naheno an'izay fanambarany ireo mivondrana ao anatin'ny BAM izay araka ny fitondran'ny tenin'ny présidentin'izy ireo zay. Manoloana izay dia maro ny tsikera mandeha ary samy niezaka naneho ny heviny ny tsirairay mahakasika an'izay tsy fankalazana izy ireo ny fetiny 24 Jona izay. Ao moa no milaza fa tsy de misy olana aminay raha toa ka ianareo no tsy hankalaza an'izay fetiny 24 Jona izay fa tsy ampiovana inona ho ireo izay mankasitraka ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Izay moa no mahatonga ny tsirairay dia natao samy amin'ny lohany avy fa tsy voatery hitovy ny zavatra sainsain'ny tsirairay sy ny fanehoan-kevitry ny tsirairay. Ao indray ireo mankasitraka an'izany fanehoan-kevitry ny ireo mpikambana ao anaty BAM izay ary ny doka sy ny laza hoe tena izay mihitsy no mety ho ireo sasany. Fa io moa araka ny fomba fitenenana manao hoe raha ny rafozana no tsy tiana dia tsy atao sakana hikarakarana sy hankatiavana any zanany izany satria ny zanany no atao vady fa tsy ny rafozana. Ka tahaka zany ihany koa ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao raha ny mpitondra no tsy tiana dia tsy atao sakana tsy hanaovana fety ho fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena izany satria efa zay ihany no ny fankalazaintsika isan-taona izay 24 Jona izay fankalazana ny fety ny fiverenan'ny fahaleovantenantsika malagasy izay teo ambany fiahiny ireo frantsay tao anatin'ny taona maro. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny videontsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy zay tonga tao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.